katroka ny amin'ny valorariva Douglas Tobkovavy akafaliana no erana amintsika amin'ity alatsinainy fitomboan'ny herinandro ity dia manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto fahitalavitra MATV matoam-baovao ifatoantsika ary amin'ity takariva ity ny mahakasika ny akon'ny ilay rivo-doza Aronata ny amin'ny ilana Atsimonosy iny eo ihany koa ny fitakiana izay ataon'ireo mpivarotra ny amin'ny petite vitesse ny any Beoririka ary ny any Antamena etsy andanin'izay ihany koa dia nahazoana akony ny mahakasika ilay fampisehoana izay tanterahan'ny tarika ambondrona omaly alahady fa ny mahakasika izay akon'ny fandalovan'ny rivo-doza izay no anokafantsika ny fampahalalam-baovao mbola niana ao anatin'ny rano ny mponina ao Toliara roa andro tao aorianan'ny fandalovan'ilay rivo-doza Arona tsy mbola niverina araka ny tokony izy ihany koa ny fiainan'ny mponina ao an-toerana araka ny tatim-baovao ofisialy azo ary dia mihoatra ny 9,000 anoany ny trabona ary misy ihany koa ny tsy hitapopoka nisy ihany koa ny namony ainy tao anatin'ny fandalovan'ny rivo-doza Arona vola ravavo no mitondra ny antsipirim-baovao misandriny BNGRC. Tafakatra 7 ny maty, 7 ny tsy hitapopoka, 7 naratra mafy ary 7 senina rivo tsy manan-kelofana. Io ny taritra ofisialy momba ny fandalovan'ny rivo-doza tany amin'ny ilany Atsimonosy. Kantao Toliara, faritra Atsimo andrefana amin'ny Voamafy indrindra, vokatry ny fahasimban'ny fefilohan'ny firenena. Noho ny fiakaran'ny rano tamin'ireo tanàna maro tao Toliara voalohany sy faharoa dia 13 ny namony ainy, 7 ny tsy hitapopoka, 930 naratra ary 7,905 tsy manan-kelofana. Nanomboka ny sabotsy ary hatramin'ny androany dia mbola dibo-drano ny tanàna ao Toliara. Foto-drafitr'asa maro ny simba, anisan'ireny ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana toy ity sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana eto tanànan'ny Toliara ity izay nidiran'ny rano ny efitrano sekoly rehetra. 11 salles de classe des bureaux ray 12 salles dia tena traty tena nefa izay sao tokony nanao examen tamin'ny latsinainy teo misy impact amin'ny anona ity satria anisan'ny école tsara résultat ao tous les ans et sady expression française misy manana tany kely ihany zay zany fa le fitaovana tsy misy hoe mba misy taolina na hazo mba hoe anaovana vonjy maika aloha taolina na hazo zany anaovana alika ho an'le mpianatra mandra-paharitrana. Raha ny vaovao voaray avy any toerana androany dia mbola tsy nianatra ny mpianatra amin'ny ambaratonga rehetra ao Toliara. Efa nanomboka midina tsikelikely ny rano ary mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ireo izay tsy hita. Ny mpiara-miombina antoka toy ny UNICEF sy ny PAM dia efa mitondra fanampiana ho an'ny trabona ny Toliara. Amin'izao fotoan'izao ihany koa dia mamita iraka mijery fotony manjon'ny mponina any Toliara ny délégation avy amin'ny fitondrana izay tarihan'ny filohan-tetezamita Andry Rajoelina.